Fanazavana, Fanazavana, zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjerinidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 2:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana manandrakizay. Isorana mandrakariva ilay namorona zao tontolo zao manome antsika tombonandro sy fotoana afatsika manaraka indray nety zava-miafina lehibe hoentany fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mandrakizay eto amin'ny ety fahitalavitra ity. Miarabanao izahay ary mankasitraka hatrany ihany koa ny fahazotoanao mijery anety fahitalavitra ity indrindra ny fanarahanao an'izao fandaharana izao ary manentana hatrany izahay hoe aza ataonao zavatra kely eo amin'ny fahavelomanao ny fahafantaranao an'izao zava-miafina hoentina izao satria zava-miafina nafenina tamin'ny olona rehetra zao fa hoy ny mpamonjy any amin'ny lioka toko 9:10 any manao hoe ianareo no navela afantatra zava-miafina momba ny fanjakan'ny lanitra fa amin'ny hafa de fanoharana no itenenako aminy mba hijery mandrakariva izy fa tsy ahita ary andre mandrakariva ihany fa tsy mahafantatra. Hoy hatrany aho hoe misy karazan'olona navela afantatra ny zava-miafina momba ny fanjakan'ny lanitra fa misy karazan'olona kosa de mijery mandrakariva fa tsy mahita, mandre mandrakariva fa tsy mahafantatra. Ka iriko ianao ho anisan'ilay karazan'olona mijery de mahafantatra ary mandre de mahita de enao lay navela ahafantatra sy ahalala an'ireo zava-miafina momba ny fanjakan'ny lanitra izay tao anatin'ny fanoharana no nampitainy ny avondrindra anazy tamin'ny alalany reny mpaminany mpanompony ireny. Ande anoy ny fanaporofoina ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany araka ny voalazan'ny boky faminaniana hatrany isika ka ho averiko hovakina ny apokalipsy toko 7:10 andininy 12 sy 13 de aveo midina iry amin'ny andininy 9:10 ka hatramin'ny andininy 7:10 toy izao ny vaky ny teny. Ary ny tandroka folo izay hitanao de mpanjaka folo zay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo de miray saina ka manome ny hery sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Andininy 9:10 ary nitandroka folo sy ny bibidia izay efa hitanao de ireo no ankahala ilay vehivavy janga ka atsinitsinina azy sy ampitanjaka azy sy ihinana ny nofony ary andevina ny tenany amin'ny afo fa ny avo indrindra efa nanome fo ireo hanatanteraka neviny sy fanaran-tsaina ary anome ny fanjakany ho an'ilay bibidia mandra-patanteraka ny teniny avo indrindra. Eto no misy ny zavatra nitranga araka ny fanazavaiko omaly sy nazavaiko tamin'ny herinandro de ny zavatra mitranga ao anatin'ny franc-maçon sy illuminati sy ny firenena mikambana ary ihany koa ny zavatra nanjo ny fanjakana romanina sy ny fiangonana romanina tamin'ny taona 770 rehefa notafia Napoléon izany fanjakana romanina izany tamin'izany taona izany de voaresaka eto amin'ny andininy 9:10 fa lay tandroka folo sy lay bibidia izay efa niraisaina no nandena nafika n'ilay vehivavy janga sy nanao tsinitsinina n'ilay vehivavy janga sy nampitanjaka ny tena n'ilay vehivavy janga ary nihinana ny nofony sy nandevona azy tamin'ny afo. Tamin'ny taona 770 zany no tanteraka tamin'ilay vehivavy janga de tsy iza lay vehivavy janga voaresaka eto fa ny fiangonana romanina izay nanjaka eran'izao tontolo zao sy ny fe ny mpanjaka rehetra eran'izao tontolo zao satria ny filohan'ny fiangonana romanina
izay sady filoam-piangonana no filoham-panjakana no ny fe ny mpanjaka rehetra tany amin'ny firenena Europeana sy ny fe ny fanjakana eran'izao tontolo izao. Ka izany no antony ahitantsika teny voasoratra eo amin'ny 10:20 Apokalipsy 7:10 hoe ary raha vehivavy ilay hitanao de tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjaka ny tany. Amin'ny dikateny sasany de hoe tanàna lehibe izay mife ny mpanjaka rehetra eto an-tany. Ny firenena Romanina miaraka amin'ilay fiangonana Romanina no voaresaka ao amin'izay vehivavy janga izay no tafian'ilay tandroka folo sy ilay bibity izay, ka tamin'ny taona 2017 no tanteraka tamin'ilay vehivavy janga io faminaniana io. Ary ireto tandroka folo sy ireto bibity ireto indray no lasany fe an'izao tontolo izao taorianan'izay, zany hoe ny franc-maçon sy ny illuminati miaraka amin'ny firenena mikambana no mife an'izao tontolo izao. De izany indray no ahitantsika ny firenena mikambana lasa mpanara-maso an'izao tontolo izao. Misy ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena, misy ny sadek izay miditra antsehatra amin'ny raha politika rehetra eran'izao tontolo izao. Tsy nisy fotsiny reny fa voalaza atao faminaniana, ka raha tsisy an'ireny zavatra nitranga reny tokoa dia tsy tanteraka itony voalaza ny faminaniana itony. De ny zavatra apetraky ny franc-maçon sy illuminati dia ilay nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany. Ary izany lamina vaovao maneran-tany izany dia ametrahana ny fitondram-panjakana tokana, ametrahana ny fivavahana tokana, ametrahana ny lalàna iraisan'izao tontolo izao, ifehezana an'izao tontolo izao. Izany zavatra rehetra izany no hitranga ao aoriana kely ao, araka ny voalaza eto amin'ny 7:10 manao hoe fa ny avondrindra efa nanome fo ireo anatanteraka nevony sy fanaran-tsaina ary anome ny fanjakany ho an'ilay bibity mandra-pahatanteraka ny teny avondrindra. Zany hoe ilay firaisan-tsaina sy ilay fifanarahan-tsaina, ny fanarahan-tsaina ireo tandroka folo ireo dia omeny an'ilay bibity ny fanjakany eran'izao tontolo izao. Ireto tandroka folo reto de mpitondra fanjakany any Eropa any. De ho avy ny fotoana omeny reto tandroka folo ireto an'ity bibity ity ny fanjakany, zany hoe ireo fanjakana ao Eropa reo zany de mbola omena n'ity bibity ity. De rehefa tonga eo amin'izay vanim-potoana izay araka ny fanjavako omaly dia hipetraka amin'izay ny lamina vaovao maneran-tany ireo fotodrafitrasa rehetra efa naparitaka eran'izao tontolo izao zay efa 200 taona mahery zay nanaparitahana anazy dia me mahomby sy me misosa tsara isan'andro sy isan-taona. Ka rehefa tonga io vanim-potoana io dia amin'izay fotoana izay no lasa n'ity bibity ity ny fanjakana rehetra eran'izao tontolo izao. Ho tanteraka ihany koa ny fivavahana tokana ho apetraka eran'izao tontolo izao, ametrahana indray an'ilay marika 666 eo amin'ny andron'ny olona rehetra ao anatin'izany fivavahana tokana izay nivoaka avy tao amin'ny franc-maçon sy illuminati izany fivavahana tokana izany. Ary itsika izay miaina amin'izao vaninandro izao dia miaina amin'ny zavatra tsy fantatritsika, miaina amin'ny zavatra tsy de mazava tsara amintsika, fa de miaina fotsiny tsika nefa ny ao anatin'ireo zavatra mitranga rehetra ireo. De na ny zavatra mitranga ao anatin' zany fivavahana zany efa mandeha makany amin'ny firaisana daholo ny zavatra rehetra, mandeha makany amin'ny fitambarana daholo ny zavatra rehetra. Araka nefa nampitaiko teto ny lalàna zao efa iraisam-pirenena, ny zavatra rehetrarehetra zao ny teny iraisam-pirenena, ny isa iraisam-pirenena, ny tafika ao aoriana kely ao dia misy tafika iraisam-pirenena iraisan'izao tontolo izao. Ka izany zavatra rehetra izany dia fatanterahany faminaniana avokoa. Eo amin'ilay lafiny ara-pivavahana no idirako lalina satria ho iatrany ao amintsika hoe tsy ny fahafantarantsika ny zava-miafina ara-politika no tongavantsika ny fiaina mandrakizay, fa ny fahafantarantsika ny zava-miafina ara-pivavahana sy ara-panahy zay namitana an'izao tontolo izao no mahatonga antsika ho tafiditra ny fiaina mandrakizay rehefa fantatritsika
ny fitaka ao anatin'izany fivavahana izany. Tsy hoe tsy azo resahana ny resa politika fa azo resahana tsara, kanefa ny aleo ho an' zareo miresaka sy miserasera ao anatin'izany politika izany izany resa politika izany, fa andehantsika ao anatin'ny ara-panahy no hidirantsika lalina, ary mino fa miombo-kevitra amiko amin'izany ihany koa ianao zay mitady ny fiainana mandrakizay. Ireto avy ny zavatra hipetraka ao amin'ilay lamina vaovao maneran-tany na ao amin'ilay nouvel ordre mondial. Ao amin'ny resam-pivavahana no resahako ato amin'ny apokalipsy toko 17 manomboka eto amin'ny 19 ka hatreo amin'ny 19 no mamaritra ny tanjona, zany hoe ny tanjon'ilay fivavahana tokana apetraka eto ambonin'ny tany de izao. Apokalipsy toko 13 sy 17. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na manan-karena na ny malahelo, na ny andevo na ny tsy andevo, de ampandraisy ny marika eo amin'ny tany anakavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azo vidy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidy na ny isan'ny anarany. Izay no tanjona ao amin'ilay fametrahana fivavahana tokana eran'izao tontolo zao, zany hoe fivavahana tokana iraisan'izao tontolo zao rehefa mipetraka ny lamina vaovao maneran-tany, ny ametrahana marika eo amin'ny andron'ny olona rehetra sy eo amin'ny tananakavanan'ny olona rehetra, ka zay tsy mety asiana an'io marika io eo amin'ny andro sy eo amin'ny tananakavanany dia tsy mahazo mividy sady tsy mahazo mivarotra. Izany ny zavatra hitranga. Amin'ny fomba ahoana no atanterahana zany hoe ametrahana marika izany eo amin'ny andron'ny olona sy eo amin'ny tananakavanan'ny olona. Isika eto ambonin'ny tany de miaina amin'ny zavatra tsy fantatritsika miaina amin'ny zavatra tsy fantatra. Misy fanahy mitondro zao tontolo zao, misy fanahy mipetraka eto amin'izao tontolo zao, de ilay mamitaka an'izao tontolo zao zay nazera teto ambonin'ny tany. Anisan'ny marika apetaka eo amin'ny andron'ny olona sy eo amin'ny tananakavanan'ny olona, araka ny voalaza eo amin'ny 17 ny anaran'ny bibidy. Ny anaran'ny bibidy no marika apetaka eo amin'ny andron'ny olona sy eo amin'ny tananakavanan'ny olona, ka izay tsy mety ametahana an'io anaran'ny bibidy io eo amin'ny androny sy eo amin'ny tanakavanany dia tsy mahazo mividy izy sady tsy mahazo mivarotra. Misy ny varotra iraisam-pirenena apetraka zao tontolo zao, ao arina ao niza eto ambonin'ny tany ka tsy mitondra na tsy manana an'ilay marika de ilay anaran'ny bibidy zany eo amin'ny andro sy eo amin'ny tanakavanany rehefa mipetraka ny lamina vaovao maneran-tany dia tsy mahazo mividy sady tsy mahazo mivarotra izany olona izany. Raha mpandraraha zany ianao de tsy maintsy miditra ao anatin'izany asiana marika zany ianao raha mbola te ampiodina ny fandrarahanao eo amin'ny ara-barotra, satria izay ny fandaminana zao tontolo zao. Ny foto-drafitrasa efa mipetraka eran'izao tontolo zao izay napetraka ry zareo dia efa hita fa ho tonga eo amin'ny tanjona ry zareo eo amin'ny fametahana izay marika eo amin'ny tanana sy eo amin'ny andrina izay. Ilay marika dia ny anaran'ny bibidy. Io marika izay atao hoe anaran'ny bibidy io ihany koa, araka ny voalaza eo amin'ny 19 apokalipsy toko 17 de iankohofan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, iankohako anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, de izay tsy manana ny anara voasoratra eo amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry. Zany hoe ilay anaran'ny bibidy de sady marika apetaka eo amin'ny andron'ny olona no marika apetaka eo amin'ny tanakavanan'ny olona no iankohofan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Ao anatiny ilay fatanterahany nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany ametrahana ny fivavahana tokana ao arahan'izao tontolo zao izany voaresaka novakina tamintsika teo izany. Ireto avy no zavatra atongavana eo amin'izay tanjona napetraka ry zareo izay, ny fampiraisana ny fiteny, ny fampiraisana ny finoana, ary
ny fampiraisana ny fotokevitra eo amin'ny ara-pivavahana, fampiraisam-ponoana ao anatina fotokevitra imbonana zany dia efa fotodrafitrasa mipetraka atongavany eo amin'ilay lamina vaovao maneran-tany ametrahana n'ilay fivavahana tokana ho arahan'izao tontolo zao. Izany zavatra tansaiko amintsika izany. Maro be ny zavatra mbola azo resana sy azavaina, nefa ny ora ahafahana manazava no mametra ny zavatra hoentina eto ko dia rampitso indray ilazao ny fianakavianao mialohan'ny andehanany ivavaka mba hijery an'ity fandaharana ity fa voaresaka ao anatiny zao zavatra hoentiko izao io fivavahana arahan'izao tontolo zao io sy ny fivavahana arahanao, ary ringana ny olona rehefa tsy mahafantatra hoy ny teny voasoratra, satria ilay devoly na ilay dragona araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko 12:7 rehefa nazeratra eto ambonin'ny tany izy dia namitaka n'izao tontolo zao, de voalaza amin'ny 12:12 hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina any aminareo ny devoly sady manana ny fahatezerany lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ny andro ananany devoly anatanterahany asany de fatany tsara, ary mbola androny anatanterahanyilay dragona ny asa-pamitahana izao vaninandro izao. Ianao zay mahafantatra n'izao zava-miafiny zao dia azo kantoka fa afaka hiala ao anatin'izany fitaka izany ko dia rampitso indray toy izantsika ny fanazavana zava-miafina metraka mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Fanazavana zava-miafina, fanazavana zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny bokony enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko 4. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9 sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mandrankizay.